Dada, ahoana? Izay tantara tantara. Mangala toerana tsara ary fa ho tantaraiko anareo ny zavatra nitranga tany amin'ny 2020 tany. Tany amin'ny volana Martsa 2021 no nanomboka ny tantara. Inoy tsara ary mety efa hianaranareo any am-pianarana ity atsoatsy. Tamin'izany dia nisy valanaretina nalaza be hoe coronavirus. Io coronavirus io zany niainga avy tany Chine izy io tao amin'ilay toerana natao hoe Wuhan. Dia niala avy tany izy nisy olona zany nifamezivezy be azy nareo. Tamin'izany ny olona mbola nandeha avion fa dia lasa mifamezivezy be. Dia rehefa mifamezivezy ny olona zany dia nisy nakany Frantsa, nisy nakany Italia ary dia tonga teto Madagasikara ny aretina coronavirus. Tamin'izany fotoana efa nilaza ny olona tao amin'ny Facebook. Hitanareo ilay tambazotra serasera fampiasana taloha? Nilaza ny olona tamin'izany fa hoe idio ny inona moa filaza azy ity? Idio izy ny sisy tany, izany hoe tsy asiana olona miditra intsony zany eto Madagasikara. Ka tarakely président Rajoelina tamin'izany, mbola Rajoelina ny président tamin'izany. Dia fantatrareo Rajoelina ve dada? Ie, Rajoelina. Dia tafiditra taty izy tamin'izany le coronavirus io dia nianaka. Tamin'izany tsy mahazo mivoaka ny trano izay, tao an-trano izay sineny rerany tao an-trano. Dia ny olona rehetra koa mijanona any an-trano satria raha vao mifamezivezy manko dia mifindra ilay izy. Ie, amin'ny alalan'ny rola ilay izy no mifindra. Dia avy eo rehefa mijanona tao an-trano ny olona dia mbola nianaka ihany nefa ny aretina. Ny olona milaza dia olona amin'ny Facebook hoe fa aiza ilay olona voan'ilay aretina misy tsy mino. Dia nefa ny fanafody azo atao dia ny mijanona ao an-trano ihany. Tena hafakely dia nitoy ihany moa ny tantara nalaza eran'izao tontolo izao fa hoe Madagasikara hono ny ahitany hitanareo hoe remède zany amin'ilay coronavirus. Dia teo moa zany ny andro daholo ny firenena rehetra hoe ahitan'ilay remède marina ve. Rehefa mievana tamin'izany dia manao daby. Hainareo ilay fandihana taloha ilay tamin'izay mbola tanora ilay manao daby, ilay manao ohatr'izao. Rehefa mievana zany dia manao daby zany rehefa mievana. Izany ny fandihana nalaza tamin'ny andronay. Dia rehefa mikohoka koa zany dia manao an'izay daby izay. Fa tena enjana rehefa mivoaka ny trano tamin'izany tsy maintsy asiana elanelana 2 metatra eo aminahy moa zany eo aminahy sy ny olona akaiky anahy. Izany hoe ny olona rehetra zany mila manaka an'izay rehefa tsy maintsy mivoaka. Dia izay raika izy ilay izy dia nitombotombo teo tsy tena voa be zany Madagasikara par rapport amin'ny olona rehetra tany ivelany fa nahentandrana. Ary mbola nanentana foana ny olona hoe mijanona ao an-trano. Dia izay. Vita ve? Dia avy eo ahoana ny tohiny?